Madagasikara enika ny fahalalana an'i Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Izay no vinan'ny fikambanana mampiely Baiboly Malagasy. Iza moa no tsy maniry ny anona fifandraisana manokana amin'Andriamanitra? Ny tenin'ny Reriany no ahafahantsika manamafy izany, ary ao anatin'ny Baiboly no ahitantsika izany. Manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy manaraka izao fandarana ny fikambanana mampiely Baiboly Malagasy izao izay iresahana manokana ny amin'ny tetikasa Baiboly iray isanandro. Ny fikambanana mampiely Baiboly Malagasy dia manana vina lehibe manao hoe Madagasikara heniky ny fahalalana ny Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Ary ao anatin'izany ihany koa no namokarana ity tetikasa anankiray ity Baiboly iray isanandro. Inona moa ny tanjona? Zavatra anankiroa no horesahana raha resaka tanjonantsika ny anankiray amin'ireny dia ny ampahafantatra atsika fa misy sokajin'olona eto Madagasikara izay tsy manana fahafahana hividy Baiboly kanefa tena maniry fatratra ny anana Baiboly. Fa tsy afa-misaraka amin'izay ity zavatra faharoa ity dia ny hanentananay anao indray kosa hanohana sy hanome Baiboly an'ireo olona ireo amin'ny alalan'izay fahafahanao izay. Dia mety manontany sika manao hoe ahoana ary no atao? Ny fikambanana mampiely Baiboly amin'ny alalan'ity tetikasa Baiboly iray isanandro ity dia afaka ho fitaovana izay hampifamaly, hampifandrindra ireo hitahita anankiroa ireo. Andaniny ireo izay maniry hanana Baiboly nefa tsy manana fahafahana mividy. Ankilany isika izay vonona ny hanolotra Baiboly saingy tsy mahalala hoe any amin'iza tokoa moa no tokony antefana izany. Vokatra izay dia amin'ny alalan'ny tetikasa Baiboly iray isanandro. Baiboly iray isanandro dia tahaka izao no hoe ao anatin'ny ray volana misy 30 andro na raika amin'ny 30 andro. Ao anatin'ny herintaona dia misy 5 amin'ny 300 andro. Ka ny Baiboly anankiray zany miantefa amin'ny olona anankiray. Dia ao anatin'ny herintaona zany misy olona farafahakeliny 5 amin'ny 300 izay afaka manana Baiboly maimam-poana amin'ny alalan'ny fanohanana izay nataonao. Ny fifandraisantsika bebe kokoa amin'Andriamanitra dia manampy antsika hafantatra ny tena sitrapony izay tokony ho tanterahantsika amin'ny androm-piainantsika. Toy izany izao Erina izay nanana fahazaran-dratsy taloha saingy efa novain'ny Tompo tamin'ny alalan'ny teniny izany ankehitriny. Taloha bebe famalina. Be antitra iray mivavaka ao amin'ny FJKM fiaferina vavahady finoana i bebe Bertine. Efa nanana Baiboly izy taloha, saingy rehefa nisy nampiasa ilay izy dia rovitra ka tsy azony novakiana intsony. Nanirana vaovao izy arak'izany ka nanao fangatahana. Efa ho 10 taona mahery tokoa manko izao no tsy nanana ny Baiboly ka hafaliana ny azy rehefa nahazo ilay Baiboly vokatry ny tetikasa Baiboly iray isanandro. Faly dia misaotra an'Andriamanitra fa faly nahazo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tena lehibe fa nahazo. Dia mifaniriako mihitsy izao dia hoe mba hoe hanaraka ny diako tolotolo na ny zanako na ny zafiafiko na ny zafikeliko dia mba izay no angatahako mafy amin'ny Tompo mba ingany mba ho amin'ny Tompo daholo izay menakavy. Iray amin'ireo nahazo Baiboly vaovao ihany koa i Nandrasana. Raim-pianakaviana sady mpitarika ny tanora kristianina izy ary naniry ny mba hanana Baiboly ho azy manokana tahaka ny hafa. Tao anatin'ny fanantenana tanteraka no nizarany Nandrasana ny faniriany ho an'ireo zanany sy ho an'ny fiainany ho avy. Faniriako aloha zany ny zava-dehibe amin'izao fiainana izao. Ny akamaroany na hoe tsy ho fitiavana fa ny zavatra sitraka kosa dia hoe ny tena fitiavana eo anatrehan'Andriamanitra satria Andriamanitra sisa ny zava-dehibe amahana an'ilay olana amin'izao fiainana izao. Fa ny ray aman-dreny zany ny akamaroany dia efa ila tsy hanatry ny zanany intsony. Ny fananan'ny kristianina iray Baiboly ho azy manokana dia mampazoto azy kokoa andeha hiangona ny toeram-pivavahana. Tsy mifidy sokajy taona ny tetikasa fa izay rehetra mahay mamaky teny sy maniry izany nefa tsy manana fahafahana noho ny antony samihafa dia afaka misitraka ilay Baiboly avokoa. Tsy lavina kely izao dia ankizy tena tia mivavaka ary tia mamaky Baiboly.
nefa mbola nitambatra baiboly tamin'ireo ray aman-dreniny izy noho ny tsy fananan'ireo fahafana amin'ny fito azy. Eno eny ny fizarany rehefa nahazo ilay baiboly? Mianatra foana dia tavavoaka ilay izy dia tamin'iny tavavoaka iny ilay izy dia sady nay mamaky tena sady tafiditra na daholo ny lesona tao anatin'ilay baiboly. Ny fanohanana ataontsika dia tahaka izao a, manolotra 5,000 ariary isika dia iny no raisy ny fikambanana mampely baiboly dia efa manomana baiboly anankiray sahazan'izay ny fikambanana mampely baiboly atolotra an'ireo olona any amin'ny toerana samihafa izay maniry tokoa ny hanana baiboly nefa tsy manana fahafahamanao. Misy ny azo androtsahana na noloran'izany na atolotra mivantana ny tompamatsina ny fikambanana mampely baiboly na ny toeram-pivarotana na alefantsika mivola ihany koa. Efa nanomana baiboly tahaka ny teto amin'ny tanako ity zany zao lay baiboly izay ho atolotra maimaim-poana any amin'ilay olona izay efa manandriamanitra ao amin'izany vokatry ny fanohanana izay ataontsika. Ary ny mifamatotra amin'izay koa dia zao misy taratasy kely anankiray izay azo atao tsara mihitsy ny hoe atolotry, zany hoe azonao atao zany ny anaranao menao ny fikambanana mampely baiboly dia iny no atolotra ho any amin'ilay olona any. Azonao atao ihany koa tsy voatery hoe ny anahy tsy tononona ny anarako dia tsy voatery manona ny anaranao fa azonao atao ihany koa ny manolotra soratra masina ho tandrify dia asoratana ihany koa zany amin'ilay baiboly dia ny fikambanana mampely baiboly no mandamina ny amin'izany. Aza donoina dia izao mahasambatra kokoa no manome noho ny mandray hamonjy fanahan'olona isika dia andeha hiara-mientana. Ny fikambanana mampely baiboly manomana an'ilay baiboly isika tsirairay kosa hanohana arabola amin'ny alalan'ilay 5,000 ariary. Tsy 5,000 ariary akory ny vidin'ny baiboly efa 7,000 izy zany. Fa ity tetikasa ity manokana dia nanomana ho an'izany fikambanana mampely baiboly ary isaorana andreo rehetra izay ny fanometanana sy nanoana satria efa nanomboka tany amin'ny volana febroary nyity taona 2022 ity no efa nanomboka izany fanohanana izany ary mitohy hatrany amin'izay tandrify ianao dia eto izahay dia misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fisianareo ny fisitsika tsirairay avy amin'ny fanohanana ny tetikasa tahaka izao satria hamonjy sy fanahan'olona isika dia mankasitraka indrindra sady mirary soa hatrany ny amin'izay ahafahantsika mifanohana ho amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Tain'Andriamanitra.